hoantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao am 9 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaon'oloko eto Antananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty Jerusalema Karobato ambany atsimo commune aty Akaditariny apitatavitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriaritra Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny antsika menakavindray amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ity misy fampianarana efa nomeko maly izay mbola tiako ifampisarana amintsika amin'ity fotoanan'io ty ndolo ivavakatsika dia angataka ny fanay masina mba amangy sy ampianatra anao indray misaotra anao indrindra tompo satria zava-dehibe ho anay ny andray ny fampianarana andray ny teninao anio mitenena aminay ampianaro izay ny sitraponao ny lalana tokony izoranay dia ampianaro izay tompo amin'ny anaranao Jesosy amen atao amin'ny oabolana toko faefatra efa nivakiko teto maly ihany no mbola tiako hotohizana ireo fitondran-tena tokony anananao satria misy moa zany reo le hoe manana tena olana raha tokatrano mihitsy manana problème mihitsy efa saraka mihitsy ny vadiny tamin'ny vadinao ianao ary mahatonga anao mametra-panontaniana hoe inona ny ataoko aiza ny lalana alehako dia ity tenin'Andriamanitra ity no raisintsika menakavy oabolana toko faefatra andininy faefatra amby 20 manao hoe esory aminao ny vava mandaingy ary ampanana viro anao ny molotra mamitaka aoka ny masonao ijery mahitsy ary ny ody masonao ipanjina eo anoloanao ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia voalamina ny alehanao rehetra izay ten'Andriamanitra zay ny tena lehibe indrindra mana hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotrao ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia voalamina ny alehanao rehetra amin'ny fiainana mety misy olona hiala aminao ary mety misy olona hisitaka aminao misy fotoana nisaraka aminao ny vadinao dia niala taminao ny vadinao rehefa maheno an'le hoe sarabady rehefa naheno an'le hoe niala taminao ny vadinao dia ny zavatra tonga ao an-tsaina avy hatrany dia hoe fafambaraka ena masolona faharavana fahampotehana zay ny tafiditra ao an-tsaina voalohany hoe afa-baraka fa ny sarabady potika ny tokatranony rava ny tokatranony tena zay vao vita ny tantarany ny saraka tamin'ny vadiny fijerin'olombelona zay fa za tena mampahery anao mihitsy madama na Ramsey zay manana an'izany olana izany ka tena mpanompon'Andriamanitra ianao tsy voatery potika zany raha niala taminao ny vadinao tsy voatery ho rava ianao raha niala taminao ny Ramsey ianao
tsy voatery potika ianao raha miala taminao ny olona manodidina anao, mbola afaka mitsangana indray, ny afaka mitsangana indray ny fiainanao raha mbola eo Andriamanitra, raha mbola eo Andriamanitra dia mbola afaka mitsangana indray ny fiainanao. Ato amin'ny bokin'ny Isaia efa nisy fotoana nitoriako ty tenin'Andriamanitra ity tantarany Isaia toko fahenina izay. Isaia toko fahenina andininy voalohany manao hoe ny nanendrenany Isaia ho mpaminany. Isaia ny amin'ny toko voalohany efa mpaminany, toko faharoa efa mpaminany, toko fahatelo faefatra fadimy fahenina efa nanao ny asan'ny tompo izy, efa nanao ny asan'ny tompo. Fa eto amin'ity toko fahenina ity izy dia hoe ny nanendrenany Isaia ho mpaminany. Dia zao no vaky ny teny amin'ny andininy voalohany manao hoe tamin'ny fotoana nahafatesana Ozia mpanjaka, tamin'ny fotoana nahafatesana Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary nebaneban'akanjony na feno ny tepoly. Eto Isaia dia nametraka teny mafinaritra teny io ary mitsindriny tsara fa tamin'ny nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo. Zany hoe Isaia efa nanao ny asan'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia toko voalohany izy efa nanao ny asan'ny tompo, toko faharoa efa nanao asan'ny tompo, toko fahatelo efa nanao asan'ny tompo, toko fahaefatra efa nanao asan'ny tompo, toko fahadimy efa nanao asan'ny tompo Isaia. Fa any amin'ny toko fahenina izy vao nilaza fa nahita ny tompo. Tany izy vao nahita an'Andriamanitra, tany izy vao nahita ny voninahitr'Andriamanitra any amin'ny toko fahenina. Fa naninona no tsy tany amin'ny toko voalohany Isaia efa nahita an'Andriamanitra, tsy tany amin'ny toko faharoa, naninona tsy tany amin'ny toko faefatra, fa any amin'ny toko fahenina. Dia zao ny voalazan'ny Baiboly manao hoe tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo. Zany hoe maty Ozia mpanjaka, zay Isaia vao nahita ny tompo. Tamin'ny taona nahitako ny Ozia, nahafatesany Ozia mpanjaka izy nahitako ny tompo. Inona ny dikan'izany? I Ozia mpanjaka zany no ohatra nanakana ny fahitany Isaia an'Andriamanitra. I Ozia mpanjaka no nanakana na tonga ny Isaia tsy nahita an'Andriamanitra tamin'ny toko faefatra, toko fahadimy. Fa raha tsy maty mihitsy Ozia mpanjaka, tsy nahita an'Andriamanitra izy. Inona ny tia nahatongavana amin'izany fampianarana zany? Mampahery anao ny lozam-bady fa misy fotoana akisak'Andriamanitra mihitsy io vadinao io, akisak'Andriamanitra io hiala aminao. Za tsy miteny hoe ho faty izy akory, fa io hoe akisak'Andriamanitra hiala aminao mba ahitanao an'Andriamanitra, ahitanao ny heriny, ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia misy fotoana Andriamanitra mihitsy manakisaka azy hoe alana aloha Bernard, alana aloha ry Alain be, alana aloha Yann, tsy hiala eo anilanao, alana hiala eo anilanao. Tsotra le antony, misy planin'Andriamanitra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao, misy programan'Andriamanitra mahafinaritra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Dia akisak'Andriamanitra aloha ireny olona ireny, akisak'Andriamanitra ireny olona ireny. Ary mahafinaritra ny fampianarana eto fa ozy izy ny tenin'ny tompo. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao eto amin'ity ohabolana toko faefatra ity. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia voalamina ny alehanao rehetra. Inona ny ataonao rehefa nisaraka taminao ny vadinao? Raha niala taminao izy, inona ny ataonao voalohany? Voalohany efa nampianariko teto Maly, aza mikoropadropaka mihitsy aloha, ary aza mikorotandrotana. Fa dio ny hoe koropadropaka dia ho any amin'ny rafozana wakarea dia hitory ary amin'ny polisy, hitory ary amin'ny tribonaly, hitory ary teorery. Fa dio zay, aza mikoropaka. Faharoa, zao teniko zao,
misy planin'Andriamanitra ao ambadika io ramsenao ny ala io, misy hevitr'Andriamanitra ao ambadika io. Noho izany esory ny tahotra de esory ny fanahina, esory ny alahelo. Zao ataovy ao an-tsaina fa vao ny aly ramseanao, ny aly madamanao nisaraka izy mihitsy no nisaraka tsy ahoana nanariny akotamatrano nahita kangatsara soratra ny ivelany de izy nanilika anao sy nanalanao. De zao ataovy ao an-tsaina misy planina tsara hitondran'Andriamanitra, misy hevitra tsara hitondran'Andriamanitra. Zay loha tonga de ataovy ao an-tsaina mialoha. Misy planiny tompo matoa akisak'Andriamanitra ty ramsehako ty, de misy voninahitr'Andriamanitra, misy planin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho hitako. Zay ny tantaran'ny Isaia, raha tsy maty Ozia mpanjaka tsy nahita an'Andriamanitra izy. Ka akisak'Andriamanitra mihitsy le mpanjaka, akisak'Andriamanitra io olona io, akisak'Andriamanitra io vadinao io mba hahitanao zava-baovao ka ataovy ao an-tsaina fa tsy miletiky zany ianao. Zay manko ny problème. Ary le tena problema lehibe tsy le vadinao ny ala ny napotika anao fa le fisainanao mihitsy, le heritreritra sy le finoana nananao hoe vao miala iny de potika, vao miala iny de rava, vao miala iny de tsisy ninina azoko atao tsony, vao lasa iny de vasaosao. Tsy misy an'izany. Vao miala io de vao maiky hisandratra ianao, vao miala io de vao maiky hotahina ianao, miala io vao maiky amseho voninahitran'Andriamanitra aminao, miala io vao maiky amsandratra ianao, miala io vao maiky amsokatra ny lalanao anao. Fa io rangah io no nanakana ny lalanao, io rangah io nanakana ny fiainanao. De zany no natonga n'Andriamanitra nanakisaka azy aloha. Ka isory ny tahotra aza mikorobaka de ataovy ao an-tsaina fa ho tafavoaka ianao. Esory ny fieritseretana hoe rava fa tsy ravy ianao, averiko tsy ravy ianao, tsy ravy ianao, tsy ravy ianao, tsy potika zany ianao. Fahatelo, ty tenin'Andriamanitra eto ty hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotra. Voalohany, tsy voatery anambotamby an'io ramsenao io ianao, nefa ihany koa aza miavinavina aminy. Zay tsindriko tsara zay teniko zay. Zay niteboka fahatelo farany. Aza miavinavina nefa aza manambotambika io. Rehefa nisitaka taminao izy, nefa niala taminao izy, rehefa tsy te alalanao izy, de rehefa nresaka tamin'ny indray mandeha ianao, indro dada fa nanino ianao niala fa inona problème. Mamy valiteny izy tsara tsy mamy izy, aza miinsista. Antan'io fandroana izy, vita ny fandroana zao, aza manambitamby nefa aza miavinavina. Inona ny tiako tenenandre aza manambitamby, aza diso miinsista loatra. Manjary refesin'io rangah io ny mombanao ny valeur anao, refesin'io vadinao mila ady sy misaraka aminao ny valeur anao. Rehefa diso miinsista loatra ianao de lasa refesin'ny valeur anao. Banjino ny lalanao, jereo ny lalanao, jereo ny lalana tokony ale, jereo ny zavatra tokony atao. Ary ny tokony atao de ty tenin'Andriamanitra eto ty mana hoe ataovy mahitsy, ataovy marina ny alehan'ny tongotrao. Inona le atao marina? Aza miova amin'izay efa fiainanao, aza miova amin'ny fiainanao, ataovy marina ny alehan'ny tongotrao. Manampy anao foana Andriamanitra, tsika mino ny fagagana. Ary tsy misy an'izany olona tena manompo an'Andriamanitra zany, tsy misy an'izany olona tena mitady an'Andriamanitra zany ka ho arian'Andriamanitra. Non, jamais, tsy misy an'izany, jamais tsy misy an'izany. Tsy manary anao zany ny Andriamanitra ao ranabavy rahalahy. Eo anilanao izy, ndana mivavaka, tohizo ny fanompona an'Andriamanitra, tohizo ny fahamasinana. Ary eo le tenin'Andriamanitra le hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotrao. Rehefa mandrakariva, rehefa le hoe misy ny sarabadiny ianao na hoe niala taminao vadinao, de misy lehilahy miprofitanao na vehivavy miprofitanao, te aka amin'ny plasiny, te hity feo. Ianao koa moa misy fotoana maka manontany any am-piasana amresadresaka any, ahoana ny ataoko fa nisaraka tamiko ramose. De misy lehilahy tampoka mitady anararoatra hoe
andeo tsika senao niaraka andeo fa zososozao zany mila tandremana na de ampiangonanao ary misy olona malala am problemanao tsy voatery hitarainy ianao tsy voatery hitarainy amin'ny olona rehetra amin'ny mpanompon'andriamanitra rehetra fa mitondra ny azo fijalianao fa mety misy olona tampoka hiprofity anao hoe anararoatra de lasa te hiaraka aminao mody mametorohevitra mody manana mody miresaka aminao foana de ahoana ozy izy ary zay nitadidio rehefa misy lehilahy manomboka eo ka miresadresaka aminao matetitetika mandefa mp sms miantsoantso anao de ahoana amy sivialina manahoana ianao zao tsisy ramse de tadidio fa io lehilahy io zay tady arakaraka aminao io zay ivehivavy io zay miinsiste nitady itsofotsofoka ao aminao ataovy marina ny alehan'ny tongotrao ataovy marina ny alehan'ny tongotrao miafia aloha raha lasy ramse mety tsy mitovy amin'ny fiainanao teo alohanao tsony ny fiainanao satria mety tsy nanome vola tsony izy mety tsy nanana tsony izy miafia aloha aza zatra hoe manao romorobaroba be sy manao lavie be miafia aloha azo atao tsara miafy aloha hoe lasa izy tsy afaka nambitamby azy fa dia inona no atao miafia aloha amisa zavatra kely eo ampilatanana inona ny vola kely miditra ao aminao ohatra inona ny vola kely omeny miafia aloha mitedavatra ny moramora raha lafy loatra ny hofatranonareo ka tsy zakanao de mitedavatra ny moramora aloha ao anatin'ny fotoanany fizahan-toetra io mba tsy apiditra trosa tsy apiditra problema ho anao tsy apiditra olana ho anao andalina mitaditra amin'ny moramora miafiafia amin'ny sakafo de sao manombo manao zavatra amin'ny fahamarinana raha lasina bavy malala tsy maintsy misy foana ny fahagagana tsy maintsy misy foana ny fahagagana ho atsika mpanompon'andriamanitra tsisy zanak'andriamanitra arian'andriamanitra zany eo dana vao mainka ampitomboy ny fiainam-bavaka vao mainka miroso lalina amin'ny fanomponan'andriamanitra de andana mieritreritra tompo inona anangan-javatra jesosy inona ny tolotsainao mena ho aho fa eo mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny Isaia teo iny hitanao io vadinao io mihitsy ny manakana ny lalanao zatra ny tehitra ny karamany ianao zatra ny tehitra ny volany ianao zatra ny tehitra ny vola isam-bolana sy isan-kerinandro ianao de lasa tsy mieritreritra ikarama tsy mieritreritra anao asy tsy mieritreritra iasy de io mihitsy nanakona ny sainao de natonga anao ka mivelona natonga anao tsy afaka mihetsika tsy afaka mikofoka ka ozy ny tompo hoe ataoko misitaka aloha ty miala eto eo ianao no manomboka manontany ny hevitr'andriamanitra maka concentration tsara tompo inona ny ataoko eo ny tompony mety hampianatra anao ronono soja eo ny tompony mety mampianatra anao mangazo au coco eo ny tompony mampianatra anao manao vente en ligne eo ny tompony mety mampianatra anao hivarotra ranomanitra sy hivarotra savony eo ny tompony mampianatra anao hivarotra gargotte eo ny tompony mampianatra anao zavatra maromaro atonga anao anao zavatra fa tsy tehatra mivadinao io zany izy io raha lasaina vavy malala imbedabe any mahita tantara ohatry zany misy anavavy anankiray zay nisaraka tamin'ny vadiny nisarahany vadiny de rehefa nisarahany vadiny izy de nanomboka mivarotra composé izy mianaka de mivarotra composé am'ireny ino izy ty zone France reny izy no mivarotra composé fa lazaiko aminao fa mahazo tombony hatrany amin'ny 250 000 hatramin'ny 500 000 par jour composé no amidiny de za moa tena nyteny tamin'izy mianaka mihitsy satria tena tahin'andriamanitra amina million maro zany anabavy zany de zao fotsiny teneniko aminao aza miinsiste amin'ny vadinao fa sao de potehiny eo indray ianao fa raha izy ny andadilady ka vonona hivavaka anaraka amin'ny fivavahanao anompo an'andriamanitra ka tena voazahadinao toetra fa tena hivavaka izy tsy maninona miverina aminy fa raha ty efa lalanao efa mba nitahin'andriamanitra tenao manana ambopo ara-panahy tsy vo miteny izy hoe ifampody aminao hiverina de tonga de tahitaitra hiverina mivadiko ny antony indraindray hiverenany de satria izy efa tapidalaka le any tsy mahita lalaka le tsony lanin'le vehivavy tany ny volany
laliny laiky izy vavitany ny volany de avy eo izy enjehany banky amin'ny trosa de avy eo na midiny motoany de avy eo izy tsy mahita trano intsony de zay ny mahatonga azy iverina fa tsy noho ny fitiavana ianao tsy noho ny fitiavana ianao ne niverenany tsy hoe malahelo anareo mianaka izy noho izany raha tsy hitanao mihitsy ny fitiavana ao anatiny raha tsy hitanao izy fa niova ary vonona hivavaka aza raisiny fa za tena mampahery anareo leo ny lozam-bady reny ranabavy atanjao ny sainy atrakao ny loha ho tafavoky anao andriamanitra mihitsy nanakisaka ny lehilahy io satria te hitahanao izy te hitahanao anangana ny tsenanao anangana ny orinasanao de misy fotoan'andriamanitra mihitsy no miditra tsehatra manakisaka ny oranga io asarazanao zany fampianarana zany andriamanitra mihitsy manakisaka azy de zany no mahatonga ny baiboly tena miteny eto hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotra ao amin'ny zavatra rehetrarehetra atao mihitsy fa ranao raha vao mandeha amin'ny fahamarinana atokisan'ny olona ilain'ny olona ao ambadika io le vadinao misitaka io de zay foana ataovy ao an-tsaina zay ny ataovy ao an-tsaina eto andriamanitra ny manomboka amin'ny tahanaka fa ny mahatonga ny vehivavy rehetrarehetra amin'ny sarabady na ny lehilahy amin'ny sarabady de rehefa everanao hoe potika ny avenirako hoe tsisy fanantenana tsony ahe nysaraka tamin'ny vadiko ahe afabaraka ahe raha vo zay ny toetsainao ny mentalité anao zay ny eo anatinao de potika tokoa ianao fa eo anao no mitraka hoe tsy maintsy tafavokako nga mbola tsy hitanao reny le fijorona vavolombelona be dabe reny be dabe ny reny mpianakavinany hoe teraka 5 izy teraka 4 teraka 9 narininy vadiny izy rery no fofotra namelona an'ireo zazy reo tamin'ny alalan'ny zaitra kely tamin'ny alalan'ny fanasana lamba tamin'ny alalan'ny varokanana izy no nifofotra ny varotra charbon namelomana an'ireo nitady ny fomba namelomana an'ireo de hitanao fa tafavoaka tsorovavolombelo reny ankizy reny teoriny nahazo licence natsangana orinasa lasa multimilliardaire de mireare amin'ny mamanay ny namelona anay mamanay ny nanananay ka vitany reny vehivavy reny ve no nitraka de ahoana ny tsy ho vitanao ary zay no mahatonga ana tena miteny eto hoe rehefa diso mijaly loatra ianao ranabavy diso mijaly loatra vonono ny vadinao anaovany karate isan'andro daroany anaovany teny marary tsy omeny vola mpijalinonareo mianaka latsaigny anaovany herisetra sy abibiny rehefa tsy zakanao misitarana bavy rehefa tena tsy zakanao fampirafesana tony ny fijangajangana tony de misita za tsy miteny hoe misara fa ho eo misita fa eo ny hitahin'andriamanitra anao eo ianao miala amin'io lehilahy io aorina kely anao tafavoaka io azy zay foana ny teniko e rehefa any aminao ny vola io moa zany eo jesosy foana moa tsy maintsy lakileny zava-rehetra andriamanitra foana fa rehefa mahantry ianao ka manamanana an' jesosy ary tsy asian'ny olona vidiny rehefa mahantry ianao na mahery mivavaka be mifadikanina ary tsy asian'ny olona lanjany fa rehefa manana an'andriamanitra ianao ka tena mivavaka be kanefa tahina an'andriamanitra arabola ihany ko de misolelalelaka aminao sy mandadilady aminao ny olona rehetrarehetra de zany ny ampaherezako atsika mpanaraka an'izao fandaharana izao hoe mila tahin'andriamanitra arabola ianao mila tahin'andriamanitra arabola ianao de mila mitraka mila matanjaka ny saina mila miseho hoe zato jesosy vonina fa tsy resy zany ianao ary tsy potika zany ianao ny tompony ahitatsika rehefa avy eo anaraka fijoroana vavolombelontsika sy spoty fa de ataoko fahatonony zay zavatra napitaky teo zay fa amin'ny sabotsy ho avy zao 1er mars eto amin'ny 3 frères andrefa nambojanahary 3 frères namogonte refa nambojanahary amin'ny valosasa-maraina temple de la foi be pasy ity séminaire lehibe mahakasika ny hoe ranomaso safasambarana fijaliana sa fifaliana ny ainanao anatin'ny tokantrano ivavahako manokana zany hitondra mambavaka hitondra ny ten'andriamanitra sy ny fampianarana ho atsika menakavy izay ho avy eo amin'io fotoana io ampianatra anao ny fomba hiatrehanao an'io vady maditra
zanaka maditra akonana mikorotana tokatrano mikorotana fisarapanambadiana io anory lalana anao sady vavaka ho anao ao eto amin'ny akady tany apita tafitsy maison edico eto akarobato ambany atsimo commune izay fotoana izay ary eto bypass ary eto amin'ny 3 frère ndefa nambojanary mametraka amin'ny mandra-piona hoantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambara seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fieno ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana andriamanitra tokatrano fieno fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampiala an'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadedio ary sabotsy voalohany volana martsy fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana martsa ho avy izao am 7 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto amin'ny Tananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary atia Jerusalema Karobato ambany atsimo commune atia Akady tany apita tafitsy farany arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriariko Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony fanjaly ako tamin'ny tokatranoko mpanambadiana tamin'ny vadiko dia io Jesosy io sisa no fihiniko korotana tokatrano korotana ny tokatranoko fa io Jesosy io nampitsimbadika tanteraka asinateka mafy dia tsimbadika nanahoana mifandena tsimbadika tanteraka ambany ambony io Jesosy io nametraka fahitapity goavana be eo amin'ny vadiko fakatina re zany zao fakaty be zay zany alleluia natra ho an'i alleluia Jesosy fahitapity nefa teo aloha tena korotana miady foana korotana misy famisaviana misy zavatra ratsy avy amin'ny devoly fa io Jesosy io faratapony alleluia nampitsimbadiany tanteraka ny tokatranonay le zany ohatra famisaviana no natonga ny tokatranonareo korotana natonga azy nakala anao fa raha ohatra anao zo kosa aloha tsy tokony akalainy fa misy famisaviana iazy zany natra ho an'i Jesosy le zany ke zay rehefa amialanao zay ny devoly na ohatra ny ahoana ianao na ohatra ny vazary ianao asiny ny devoly ianao dia ohatra ny hafa mihitsy fijeriny ianao sa ahoana hafa mihitsy fijeriny kinanjo ny zavatra tsy nampoziny devoly rehefa fikitra amin'io Jesosy io ianao Jésus tout puissant lama zavatra rehetra lama zavatra teka mafy hoantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambara seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fieno ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana andriamanitra tokatrano fieno fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao
anao sitsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokantranonao. Tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fa 5-10 fa 2 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao am 4 sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaon'oloko eto amin'ny Tananarivo, indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary, temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary, aty a Jerosalema Karobato ambany atsimo commune, aty Akaditariny Apitatavitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity. Mitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriarity Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokantranonao. Tainy tompony